Nandritra ny tsaina be iraisam-pirenena ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono na ny fiahandian'ny fatelo taona 2024 dia isan'ny nandray anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra ny orinasa vahiny atao sy ny Burning Point ka nampiseho fa hitondra tetikasa vaovao azo ampiarina tsara eo amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fambolena eto Madagasikara, antsoina amin'ny hoe digitalisation de la riziculture. Fomba iray moderna ahafahana mampita vaovao amin'ny sehatra ny fiariana vary ka amin'izany indrindra no ifaneraseran'ireo tantsaha mpamokatra. Tanjon'ny tetikasa ny andray anjara amin'ny fahafitantena ara-tsakafo eto Madagasikara sy ny hanatsarana ny fari-piainan'ireo tantsaha mpamboly vary malagasy amin'ny alalan'ny fampiakarana ny vokatra, fanenana ny fatiantoka sy ny fahasimban'ireo rojo-piariana, fitsinjarana ara-drarany ny vary ao amin'ny faritra iray makany amin'ny faritra hafa, ary ny fanenana ny tsy fitovizana eo amin'ny torohay momba ny vidy mandritra ny fifanakalozana. Ity sehatra iray ity ihany koa dia ahafahan'ireo mpamboly misitraka ireo tolotra manamora ny asa-pamokarana izay ataony, toy ny fijerevana ny masomboly ara-kalitao, ny fahazoana fampindramam-bola, ny fiahiana sy fiantohana sy ny sisa maro. Ankoatr'izay dia manana fomba fiasa fototra ihany koa ny tetikasa, toy ny lasitra momba ny fambolena, ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny finday, ny fampiofanana, ny fototra amin'ny fambolena, ny torohay momba ny toetrandro sy ny vidim-bokatra, ny fivoaran'ny fahazoan-dalana amin'ny fampindramam-bola madinika. Marina fa tetikasa afa-tsy ny ministera ny toe-karena sy ny ara-bola frantsay vola izy ity, ary mbola fanadihadiana no anombohana azy eto Madagasikara mba ahafahana manomba-tombana ny mety iseho sy ny fahatanterahany mandritra ny rotaona. Ijerena ireo zavatra azo atao amin'ny alalan'ny zava-misy sy amin'ny fampiasana ireo serasera rehetra. Indrindra ihany koa ahafahana manakaiky kokoa ny zava-misy sy ny fomban-drazana ary ny sehatra malagasy, ka hifototra amin'ny fahalalan'ireo mpisehatra ara-panjakana sy ireo manampahaizana manokana any an-tsehatra. Digitalisation zany dia manao zareo fanadihadiana hoe mety ve raha apetraka zany eo amin'ny sehatra ny resaka fambolem-bary ny fampiasana ireo teknôlôjia efa mandroso ahafahana mpiandraikitra rehetra fisehatra rehetra amin'ny fambolena-vary indrindra fa ny tantsaha mahazo vaovao information amin'ireny fampiasana ny fitaovana fampisesana sy tambazotra reny. Dia miaramiasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ara-jony zareo zany hanao an'izay fanadihadiana izay amindreo toerana maromaro eto amin'ny Madagasikara hijereo inona ny zava-misy, inona no anatsara anazy ary raha ampiasainy ny fitaovana reny dia inona no tokony ho tombotsoa azo amin'izy. Tsisy volan'ny fanjakana miala satria dia vola fanampiana avy amin'ny fitolana frantsay no anaovana an'ity fanadihadiana ity, ary efa vita le fanadihadiana ka mivoaka le vokatra dia tsisy hoe hovidin'ny ministera na hoe hovidin'ny tantsaha fa miseho amin'ny sehatra izy partenera mampiseho an'le vokatry ny fanadihadiana zany sy ny fampiasana azy dia eo amin'izay raha ny tantsaha ny mila an'le izy dia tsy dia ohatrany hoe tolotsaina sy tolotra vaovao ilain'ny tantsaha, ohatrany hoe efa betsaka ny manao ny ohatra tsy amin'ny fiarahamiasa amina fiarahamonina hafa hoe ahoana fampiasana ny telefona ohatra hoe raha manontany izy hoe ohatrina ny vidin'ny vary vianany na inona no ilainy, ohatr'izay zany le izy. Zany hoe ezahantsika ho maro zany no misehatra amin'itony fampiasana serasera itony ahafahantsika mahazo vaovao tsara ara-potoana, ahafahana mandinika, ahafahana manapa-kevitra ary ahafahan'ireo tantsaha koa zany mba mampitahy mety tafiditra ao anatin'izany ny ireo anam-pamokarana rehetra izany misy azy otrina mazavana azy. L'objectif de notre collaboration avec le MAEP, c'est pendant 4 mois de réfléchir ensemble à la conception d'une plateforme digitale et humaine pour structurer et digitaliser la filière riz. Donc on a 4 mois pour réfléchir tous ensemble, prouver que quelque chose de faisable peut fonctionner sans apport de fonds publics, sans faire payer les agriculteurs, et que cette solution, Atos avec des partenaires, sera capable de l'implémenter sur 2 ans à l'échelle du pays. Donc c'est un vrai projet, on va dire, entrepreneurial, quand bien même Atos est une boîte de taille mondiale. En tout cas,
L'idée, c'est de créer quelque chose de nouveau à Madagascar, avec des acteurs malgaches, pour les agriculteurs de Madagascar.